Nous allons prendre comme une grande grâce ce jour. Raisitsika ho fahasoavana lehibe antsika ho antsika satria androany no mitsoreto izay mivady mba hitondra tsodrano ho anareo fiangonana. Nous allons le considérer comme une grande grâce car moi et ma femme sommes debout ici pour vous apporter la bénédiction. Mino isika Nous croyons fa ilay Andriamanitra que le izay tompo sy ho asan'Andriamanitra zao dia hita ny fotoan'androany tontolo ny andro. Nous croyons que Dieu, le propriétaire de ce culte, va nous bénir tout au long de cette journée. Ankoatran'izany mino isika fa Jesosy Kristy ilay zanaka natokan'Andriamanitra izay nomena antsika dia miaraka amintsika eto. Par ailleurs, nous croyons aussi que Jésus, le Fils unique que Dieu nous a envoyé, est aussi avec nous ici. Izy Jesosy mantsy no fototry ny fiainantsika ho tsara indrindra amin'ity taona dia avintsika ity. Puisque Jésus est le fondement et la source de notre bonne vie en cette année. Noho izany dia mijoro eto izay mivady manotra ny araba ho anareo rehetra arabaina fa tonga soa eto ianareo. Alors, moi et ma femme sommes debout ici pour vous saluer. Bonjour à tous. Miaraba anareo zahay satria androany fotoana voatokan'Andriamanitra hitondrana ny fiainanareo ho amin'ny fiainana tsara indrindra mandritra taona 2024 ity. Nous vous saluons puisqu'aujourd'hui c'est le moment consacré pour Dieu pour vous apporter la bénédiction. Noho izany andao hivavaka tsika rehetra ka miendrika ny fotoana rehetra izay ho tantarana eto hoe ho tanan'Andriamanitra. Ainsi nous allons prier pour mettre tout le moment entre les mains de Dieu. Apetrao eo fonao ny tananao tompoko. Mettez vos mains sur vos cœurs. Tompo-Andriamanitra ray malala, Notre Père qui est aux cieux, rany masina izay ny an-danitra. tu es notre Père qui est aux cieux. Fahasoavana lehibe ho anay ty fotoana androany ity. Ce moment est une grande grâce pour nous. Satria ianao mihitsy no nitondra anay ho avy eto Puisque tu nous as conduits jusqu'ici, mba ho tolorana tsodrano, pour que tu puisses nous donner la bénédiction, mba mitsorana teny, pour nous lâcher la parole. ho asehoanao miariary manomboka androany. Tu vas nous montrer à partir de maintenant Fa anao tokoa ty fiangonana ity. que cette église t'appartient, Seigneur. Koa amin'ny anaran'i Jesosy apetrakay epelatananao ny fotoana androany tontolo ny andro. Alors, je remets entre les mains de Dieu le culte d'aujourd'hui. Misaotra Andriamanitra rainay eo Merci, Père. amin'ny anaran'i Au Jesosy. nom de Jésus, Amen. Amen. Dia izao ao anatyity fotoana ity dia oka andray anjara amin'ny fampona an'Andriamanitra ianao. Alors, durant notre culte, je t'invite à participer concernant tout ce qu'on va faire ici. Misy andreto mpitarika fiderana ireto Il y a les chantres. tsy hoe hijery azy ireo fotsiny isika Nous ne sommes pas ici pour les regarder, fa isika hiaraka amin'izy ireo anompan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira izay atao. mais nous sommes avec eux pour participer à chanter, à louer le Seigneur. Aza dinona tokoa ry havana malala N'oubliez pas, chère Église, satria akasitran'Andriamanitra ny hira izay atao avy amin'ny fontsika. puisque Dieu attend notre participation venant de notre cœur. Voalaza ao anaty baiboly rehefa hitan'Andriamanitra fa ny hira ho azy ny voakan'Andriamanitra dia nitrantsehatra mihitsy Andriamanitra tao amin'ny tombo favalo ka namono sy niandrikana azy ireo. La Bible déclare que lorsque Dieu entend vraiment son peuple louer, il va intervenir pour éliminer les ennemis. Ary zany no fototra natoka ny voakan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany ny voaka ho mpandresatra ny an-trano. Et voilà pourquoi le peuple de Dieu était toujours victorieux à partir de la louange. Inona fa ho ataon'Andriamanitra ieto ihany koa izany. Nous croyons que Dieu va agir ainsi aujourd'hui. Ka dia andao hiaraka amin'reto ekipa reto isika anome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Alors, nous allons participer avec cette équipe pour chanter. Resaka mpitiafatana ary mpitarika fiderana. Acclamons très fort pour Mba tsika hiaraka hitsangana avy hatrany hifaly amin'ity androany ity. Nous vous annonçons la paix.
vous saluons ce matin, que nous vous souhaitons également une très bonne année 2025. Des années rapifaliam touria, ni fiadanan Jesus zanindrainy hoentinay miarabanao amin'ity androany ity, miarabanao na tratran'izao taona vaovao zao. Ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anao, karariny indrindra raha idera azy ianao androany, amen. Tsara Jesosy, teneny eo akaikinao tsara Jesosy. Dis à ton voisin que Dieu est bon. Dis-lui que Dieu est bon en tout temps. Teneny izy hoe tsara ny tompo isan'andro isan'andro. Dia tsara aminao izy, dia tsara amiko ihany koa. Amen. Hey, tsara ny tompo. Fa tsara ny tompo. Hey, fa tsara ny tompo. Fa tsara ny tompo. Ny maraina vao mifoha, hira fiderana ho anao ny tompo. Dia ika sady andio anao. Andio anao, fampamonjy ianao mandrakisa. Hey, fa tsara ny tompo. Fa tsara ny tompo. Hey, fa tsara ny tompo. Fa tsara ny tompo. Zava-drehetra double double. Double double. Fitaina double double. Double double. Fa tsarana double double. Double double. Hey, fa tsara ny tompo. Fa tsara ny tompo. Hey, fa tsara ny tompo. Fa tsara ny tompo. Zava-drehetra double double. Double double. Fitaina double double. Double double. Fanjampo double double. Double double. Fa tsarana double double. Double double. Dansons pour Jésus. Hey, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Hey, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Toutes les choses sont doublées, doublées. Double double. Ses bontés doublées, doublées. Double double. Ses grâces sont doublées, doublées. Double double. Tes finances sont doublées, doublées. Double double. Hey, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Hey, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Toutes les choses sont doublées, doublées. Double double. Ses finances sont doublées, doublées. Double double. Ses grâces sont doublées, doublées. Double double. Ses bontés doublées, doublées. Double double. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez Jésus, louez. Louez, louez, louez. Dansez pour Jésus, je ne sais pas comment tu vas faire. Fanda chewat chewoni na de fam teran tumpwa. Famandiza futzen. Numentana ne now. Numentuk chaya now. Mandiza wan. Hey, fatsara tumpo. Fa tsara ny tompo. Hey, fatsara tumpo. Fa tsara ny tompo. Hey, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Hey, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Acclamons fort pour Jésus. Tsara Jesosy sady zany ve? Isan'andro ary manomboka amin'ity andro androany ity. Manomboka amin'izao voalohany ny alahady voalohany amin'izao volana janvier zao. Dia ho fahatsarana foana ny fiainanao.
satria ilay andriamanitra tsara no miaraka aminao. Amen. Androany ny andro voatendry, hitahiny ny fiainanao, hitahiny ny tokantranonao, hitahiny ny zanakao, hitahiny ny zanaky ny zanakao, hitahiny ny zafy ny zanakao. Alléluia, aujourd'hui est le jour que Dieu a choisi pour toi, pour toute ta descendance afin de te bénir. Alors chante pour lui, chante pour Jésus, dis qu'il est bon. Lazawe tumpo tsara nao. Akeno ika mafiano tumpo tsara nao. Tumpo tsara nao. Ni vaoga sin pirene rehetra Jesosy dia ilaza ny tsara nao. Sanage, t'es tous des tsara nao. Oui, Dieu est bon en tout temps. Tu es bon en tout temps. Oui, Seigneur, nous le proclamons ce matin que tu es bon. Tu es bon envers nous le jour. Tu es bon envers nous la nuit. C'est pour ça que nous te louons. Nous élevons nos mains pour te louer, Seigneur, par ta bonté envers nous, le souffle de vie que tu renouvelles tous les matins, ça prouve à quel point tu es bon envers nous. Nous te louons car tu es bon envers chacun de nous, malgré tous les manquements et malgré toutes les fautes qu'on a pu commettre devant ta face. Oui, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons car tu es bon. Tu es bon. Zanmin Jesosy tsara ianao. Tsara ianao isan'andro dia tsara aminay ianao. Aseho aminao aminay ny fahatsaranao. Na tsy mangataka ninina ary izay dia
Aseo anao aminay hoe tia anay ianao, miahanay sanandro ianao, eo an-tananao ny aminay. Tu nous montres chaque jour à quel point tu es bon envers nous. Le matin, quand on se réveille, Seigneur, nous sommes déjà dans tes bras. On n'a même pas besoin de demander, mais tu renouvelles juste notre souffle de vie afin qu'on puisse te servir davantage. Alors, Seigneur, reçois nos louanges, reçois toute forme d'acclamation pour toi ce matin. Seigneur, notre louange vient de notre cœur. Tikanao Tompo, tsy mba mahafoy amin'ny famotram-po. Oui, ta miséricorde est envers nous tous les jours. Miazona ny fiainako, ny maraina vao mifoha, mantrapa toriko, Jesosy io, iraiko ny atsara. Natuke na teu amfiena. Natoky anao teo amin'ny fiainako, naseonao ay fa tsara loatra, isaky ny miainao, Jesosy io, iraiko ny atsara. Oui, Jésus, c'est la promesse qu'on fait devant toi. Tikun feuna. Mitondra hay mamaky ny afo, anaty alina akaiky indrindra anahy. Fantatro fianao no rako, sy sakaizaho, Jesosy io, iraiko ny atsara. Natuke na teu amfiena. Oui, Seigneur, tu as été celui qui est fidèle envers moi. Tu ne changes pas. Tu ne ressembles pas aux hommes ni aux autres êtres humains. Natuke na teu amfiena. Oui, tu m'as montré ta bonté chaque seconde, chaque minute, chaque jour et tout au long de l'année passée, Seigneur. Yaza kaza kama luchna na tsara nao. Oui, Seigneur, je m'abandonne entièrement à toi. Et viens régner sur ma vie, sur mon cœur et sur toute ton assemblée. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été bon. On le reconnaît, Seigneur. Tu as été bon envers chacun de nous. Toute ma vie, tu as Et nous sommes certains que tu vas être encore ce même Dieu, ce Dieu très bon envers nous pour notre avenir. Je chanterai
la bonté de Dieu. Oui, toute ma vie. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Na tokana teo amin'ny fiainako. Natukiana teo amin'ny fiainako. Naseo vai fatsara loatra ianao. Isaky ny miainao. Jesosy io, iraiky unia tsarana. Jesosy io. Jesosy io, iraiky unia tsarana. Jesosy io. Jesosy io, iraiky unia tsarana. Akimpiany masonao aroka hifantoka tsara ao amin'Andriamanitra ianao. Gardons encore les yeux fermés et nous allons nous concentrer sur Dieu. Aoka fatatsika fa amin'ity fotoana androany ity dia miaraka amintsika eto tokoa Jesosy. Il faut que nous sachions que Jésus est présent parmi nous. Marina ny teny nambarany fa na aiza no iangonana ny olona roa na ny olona telo amin'ny anarany dia eo afovoany izy. Sa parole est juste quand il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ary Jesosy Kristy izay miaraka amintsika eto no fototra matoka ny fiainantsika ataon'Andriamanitra mety amin'ity taona 522 ity. Et Jésus qui est parmi nous est le fondement et la source de notre réussite en cette année 2025. Raha mino an'izany ianao dia ho hamarin'Andriamanitra ara-baka teny zany teniko izany. Si tu crois vraiment en cela, Dieu va justifier tout cela dans notre vie. Angatahako anao ametraka ny tananao eo amin'ny fonao. Je te demande de mettre ta main sur ton cœur. Dia mbola ito hivavaka isika amin'izao ora izao. Nous allons encore continuer à prier. Ry Tompoandriamanitra tsara indrindra izay ny an-danitra. Notre Père bien-aimé qui est aux cieux, Misaotra sy mankasitraka anao zahay ny amin'ny fitsinjovanao manokana an'ity fotoana ity. nous portons un regard favorable sur toi concernant tout ce que tu nous as fait. Homenao famindrapo avokoa ny olona rehetra toka eto. Tu nous as accordé ta miséricorde, Satria Jesosy no tomponay. puisque Jésus est notre Seigneur. Izy no mpamonjy anay. Il est notre Sauveur. Ary izy no lalana ahafahanao miasa feno eo amin'ny fiainanay. Et il est le chemin pour que tu puisses agir dans notre vie, Père. Misaotra ry Andriamanitra eo Merci, Père. amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Samiara maka ny toerany isika rehetra tonga eto. Prenons place. Anao hira anankiray isika aoriny azay hira izay dia andao hiroso hitondra ny fanatitra ho an'Andriamanitra isika. On va faire un chant et après, on va apporter les offrandes. Ho anareo izay notain'Andriamanitra manokana tamin'izao fiandohany taona izao dia aza dinoana ny mitondra ny mpahafolokarena ty anoloana. N'oubliez pas d'apporter les dîmes pour vous tous qui êtes bénis par Dieu en ce début d'année. Satria ny fanateranao ny ampafolony izay efa nitahin'Andriamanitra anao dia ho fitahinanao amin'ity taona 522 ity. Car apporter les dîmes, c'est déjà une bénédiction en cette année. Ny fanatitra fanaontsika mahazatra moa dia tatazana eny atoerana ihany. On va ramasser sur place les offrandes habituelles. Ao anaty izany dia mbola hitondrantsika anome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'hira reto mpitarika fiderany reto. Et en même temps, le groupe de louanges va faire un chant. Mandrosatsika tompoko izay tondra ny mpahafolokarena. Nous allons donc avancer pour les dîmes.
ce soit la gloire. Oh, à toi ce soit la gloire. À toi ce soit la gloire, papa. Tu es le Dieu qui est trop fort, tu tiens l'univers entre tes mains. Tu es si grand et bien pourtant tu fais la demeure parmi nous. Oh papa, tu es admirable et prince de la paix. À jamais tu sièges sur un trône d'amour et d'équité. Tu entends nos cœurs, plus fort que nos mélodies vont ta faveur. Sur un peuple qui te dit la louange te revient, Seigneur. Et elle n'appartient qu'à toi, elle n'appartient qu'à toi. Nous offrons nos vies en ton honneur. Et nous te couronnons, roi, nous te couronnons, roi. Oh, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la gloire. Oh, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la gloire, papa. Oh, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la gloire. Oh, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la Entends nos gloire, cœurs. papa. Entends nos cœurs, plus fort que nos mélodies répondent ta faveur. Sur nos peuples qui te La louange. disent, la louange te revient, Seigneur. Et elle n'appartient qu'à toi, elle n'appartient qu'à toi. Nous offrons nos vies en ton honneur. Et nous te couronnons, roi, nous te couronnons. La louange roi. t'appartient. La louange te revient, Seigneur. Et elle n'appartient qu'à toi, elle n'appartient qu'à toi. Nous offrons nos vies en ton honneur. Et nous te couronnons, roi, nous La te louange te couronnons, revient, roi. Seigneur. La louange te revient, Seigneur. Et elle n'appartient qu'à toi, elle n'appartient qu'à toi. Nous offrons nos vies en ton honneur. Et nous te couronnons, roi, nous te couronnons. Oh, Oh, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la gloire. Oh, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la gloire, papa. Oh, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la gloire. Oh, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la gloire, papa. Oh, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la gloire. Oh, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la gloire, papa. acclamons fort pour le Seigneur. Si tu peux encore acclamer plus fort pour notre roi. Afaka mbola mitehatana na mafy mihoatra noho izany ve ianao ho an'ilay Andriamanitra mpanjaka antsika. Alléluia. Da mbola rahantsika orakoraka mafy dia mafy zany. Dia alao tehatanana mafy mandra-pahatonga amin'ny mpanompon'Andriamanitra ety anoloana. Misaotra ny tompo isika ny amin'ny fahafahantsika nitondra ny fanatitra teo. Nous remercions le Seigneur pour les offrandes tout à l'heure. Araka ny voalazan'ny Baiboly, ray amin'ireo lalam-pitahiny, lalam-pahasoavana ho antsika ny fanomezana ho an'ny asan'Andriamanitra. Comme la Bible dit, le fait de donner pour l'œuvre de Dieu est une bénédiction pour nous. Koa raha henontsika zany teny zany
dia ho tahina tokoa ianao amin'izao taona 5 izao. Et si nous croyons cela, tu seras vraiment béni en cette année 2025. Ny Andriamanitra zay topontsika sy vavantsika matsy tsy mba ela raha natateraka ny teny fikasana. Parce que le Dieu que nous servons accomplit l'accomplissement de ses paroles. Raisitsika hoe ho amarin'Andriamanitra amin'ny tetoany ety ny fitahiana sahaza ho antsika. Dieu va réaliser ses bénédictions cette année. Toka amin'ny fotoana zay hitondrako ny tenin'Andriamanitra ho antsika rehetra ny telako amin'ny androany ety. J'arrive maintenant au moment où je vais vous annoncer la parole de Dieu aujourd'hui. Ka dia omentsika toerana reto mpitarika fédéralny reto a. Le groupe de louanges peut prendre leur place. Ny afatra lehibe zay entiko anareo androany sady vaovao mafaly dia izao. Le grand message que j'ai pour vous aujourd'hui et la bonne nouvelle, c'est ceci. Zay rehetra mino a Jesosy ho Kristy ho Messie. Tous ceux qui croient en Jésus comme Christ et comme Messie, zay rehetra mino a Jesosy ho irak'Andriamanitra mba hamonjy ity izao tontolo izao ity. tous ceux qui croient que Jésus est celui qui a été envoyé par Dieu pour sauver le monde. Ary indrindra zay rehetra nandray a Jesosy ary efa manana antoka fa ao anatin'i Jesosy. Et surtout tous ceux qui ont reçu Jésus et qui ont l'assurance que Jésus est en eux. Dia mbara an'ity baiboly ity fa olon'Andriamanitra zany olona izany. La Bible annonce que cette personne est un homme de Dieu. Tena olon'Andriamanitra arabaky teny zany olona izany. C'est vraiment un homme ou une femme de Dieu, littéralement. Olon'Andriamanitra tahaka an'ireo zanak'Israely mihitsy. C'est un homme ou une femme de Dieu comme les Israélites. Manambara izany ny voalaza baiboly ao amin'ny Efesanina 1:9 ka hatramin'ny 5:10. Ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 19 confirme cela. Andonga ovakitsika ny 5:10 ka hatramin'ny 5:17 hoe Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. teo zao ny voasoratra. Voici ce qui est écrit. Koa tsarovy fa fahiny ianareo zay jetrisy araky ny nofo ka nolazainy voaforatanana teo amin'ny nofo hoe tsy voaforo. Tsarovy fa tamin'izany andro zany dia tsy nanana an Kristy ianareo fa oloko azy tamin'ny fanjakan'Israely ary vahiny tamin'ireo fanekeny teny fikasana dia tsy nanana fanantenana sa tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo zalatra fahiny dia fanampanekekeniny rany Kristy. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis, par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Nous allons lire maintenant le verset 19 dans Éphésiens chapitre 2. Koa dia tsy mba vahitsy mpe vahiny intsony ianareo fa tompon-tany mpiray fanjakana amin'ny olo-masina sady akony an'Andriamanitra. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Zany hoe arak'ireo teny vakina ireo dia izao. C'est-à-dire que selon ces Écritures, Ny finoana an Jesosy Kristy, ny finoana an'ilay fahafatesany teo ambony hazo fijaliana. la foi en Jésus-Christ, la foi en sa mort sur la croix, Izany no fototra mahatonga antsika lasa olon'Andriamanitra. c'est le fondement qui fait que nous devenons des hommes et des femmes de Dieu. Ary tena olon'Andriamanitra arabaky teny mihitsy. Et nous sommes vraiment le peuple de Dieu à la lettre. Manana zo tahaka an'ireo zanak'Israely isika taranaka ankehitriny zay efa tonga olon'Andriamanitra. Nous avons des droits comme les Israélites, nous tous qui sommes la descendance qui est en Dieu. Ka ny fanontaniana ampianako aminareo rehetra dia izao. Et voici la question que je vous pose. Efa tonga olon'Andriamanitra arabaky teny tokoa ve ianareo zay manalika hitona? Est-ce que vous êtes déjà devenu un peuple de Dieu, vous qui êtes ici? Tsy zany matsy fa araky ny fahianinareo dia hitondra tsodrano sy hamototra telo ho anareo ny tenako.
Parce que comme vous avez déjà entendu, je vais vous donner des bénédictions et relâcher des paroles pour vous. Ka ny olona efa tonga olon'Andriamanitra ihany no azo antoka tena hoe andaran-tsodrano sy ny teny avotsika. Et seuls ceux qui appartiennent vraiment à Dieu peuvent recevoir les bénédictions. No zany manentana antsika rehetra tonga eto aho ny anapa-kevitra mba ho an'i Jesosy ary hanome toerana Jesosy ho ao anatsika. Alors je vous invite tous à recevoir Jésus à l'intérieur de nous. Manaraka izany mino ianareo zay efa tonga olon'Andriamanitra. À part cela, croyez-vous tous qui êtes déjà en Dieu, Fa tahaka ny nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely olona tamin'izany fotoana zany ho amin'ny fandresena tahaka izany ako no hitondran'Andriamanitra antsika olon'Andriamanitra amin'izao vaninandro diavintsika izao. que comme Dieu a déjà conduit son peuple dans la victoire, il nous conduira aussi dans la victoire actuellement. Araka voalaza baiboly matsy nataon'Andriamanitra nandresy foana ny zanak'Israely nanoloanan'ireo ady rehetra zay nandalovana. Parce que la Bible dit que Dieu a donné la victoire aux Israélites devant tous les combats qu'ils ont affrontés. Normal be raha ohatra ka nataon'Andriamanitra nandresy foana ry zareo satria olon'Andriamanitra. C'est normal que Dieu les a toujours conduits à la victoire parce que c'était le peuple de Dieu. Tahaka izany mihitsy no tian'Andriamanitra hitondranantsika amin'ny toerana 5 ity. C'est vraiment de cette façon que Dieu veut nous conduire pour cette année 2025. Ohatra anankiray lehibe tantarako aminareo zao ambarako manaraka izao. Voici un grand exemple que je vais vous raconter. Nanao tambabe mba hiady amin'ireo zanak'Israely olon'Andriamanitra ny fahavalony tamin'izany fotoana izany. Il y avait les ennemis des Israélites à cette époque-là. Mpanjaka 10 be zao firenena 10 be zao no nanao tambabe mba hiady amin'ireo zanak'Israely olon'Andriamanitra. Il y avait 5 rois, 5 nations qui voulaient se battre contre les Israélites, le peuple de Dieu. Fa say iaraka voalaza ty baiboly ity nataon'Andriamanitra nandresy ny zanak'Israely. Mais comme c'est écrit dans la Bible, Dieu a donné la victoire aux Israélites. Nataon'Andriamanitra nandresy ry zareo satria olon'Andriamanitra. Dieu leur a donné la victoire parce que c'était le peuple de Dieu. Tamin'izany fotoana izany matsy tsy fantatry reto fahavalo reto, tsy fantatry reto firenena 5 reto fa ny Andriamanitra zay nitompony zanak'Israely no ten'Andriamanitra. Parce qu'en ce temps-là, ces nations ne savaient pas que le Dieu des Israélites était le vrai Dieu. Nieritreritra matsy reto vavalo reto fa ny Andriamanitra zay ny vavalo sy nitompony no Andriamanitra mahavonjy azy. Parce que l'ennemi pensait que c'était leur Dieu qui était le Dieu qui pouvait les sauver. Ka tsy fantany fa ny Andriamanitra Israely no ten'Andriamanitra. Mais ils ne savaient pas que c'était le Dieu d'Israël qui était le vrai Dieu. Ary raha tsara ke ny fomba nentin'Andriamanitra nampandresy ny olony tamin'izany fotoana izany. Suivez bien comment Dieu a fait pour conduire son peuple à la victoire. Ao amin'ny Josoa 9:15 ka hatramin'ny 4:12 no misy an'izay tantara izay. Cette histoire se trouve dans Josué chapitre 10, versets 8 à 14. Eo amin'ny 15 aloha dia zao ny voalaza. Au verset 8, voici ce qui est écrit. Hoy ny tompon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely. L'Éternel dit au peuple d'Israël, Aza matahotra mihitsy ianareo. n'ayez pas peur, Aza mitebiteby ihany koa ianareo. ne craignez pas. Marina fa mpanjaka 5 be zao no mitsangana hiady aminareo. C'est vrai qu'il y a 5 grands rois qui se dressent devant vous, Fa zao ihany teniko aminareo aza matahotra, aza mitebiteby mihitsy. mais voici ce que je vous dis, ne craignez pas et n'ayez pas peur. Fa ho alaiko reo mpanjaka 5 ireo sy ny ekipany dia atolotro eo anatrehanareo mba ho resena hoy ny tompon'Andriamanitra. Je vais prendre ces 5 rois devant vous et vous allez les vaincre, a dit Dieu. Zao voalaza amin'ny 15. Voici ce qui est écrit au verset 8. Ary ohatry Jehova tamin'ny Josoa asa matahotra azy fa efa natolotro eo an-tananao izy ka tsy hisy ajanona eo anoloanao izy na dia ray akory azy. L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne te résistera. Eo amin'ny 15 indray dia zao ny voasoratra. Au verset 10, voici ce qui est écrit. Nataon'Andriamanitra ny fanaritaka reo fahavalo zay nitsangana hiady tamin'ireo zanak'Israely olon'Andriamanitra.
Dieu a mis en déroute les adversaires du peuple d'Israël. tena nataon'andriamanitra nikorotana tao amin'ny toby nisy azy ry zareo tamin'izany. Dieu les mis en déroute dans le camp où ils se trouvaient à cette époque. tena fanaon'andriamanitra mihitsy mantsy manao an'izany rehefa amonjy ny olona izy. Dieu a fait exprès de faire cela pour sauver son peuple. tsaroanareo kavany ny tantara tamin'ny andron'ireo zanak'Israely nanoloana ny ranomasina mena. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du peuple d'Israël devant la mer Rouge? rehefa niapita an'ilay ranomasina mena tonga tany maina ny zanak'Israely Quand le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge qui est devenue sec, dia mba niapita ihany koa ny Egyptianina fahavalon'izy ireo. les Égyptiens, leurs ennemis, ont aussi essayé de traverser. raha mpamaky baiboly ianareo dia mahita an'izao teny izao. Si vous lisez la Bible, vous voyez ces paroles. hoy ny baiboly hoe nesoron'andriamanitra ny kodiaran'ireo kalesy rehetra zay notariany soavaly mba anetsy ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. La Bible dit que Dieu a enlevé les roues des chars de leurs adversaires en ce temps-là. ny tanjon'andriamanitra dia hoe amin'izay tsy afaka mandeha mafy ny kalesy zay notarian'ireo soavaly ireo fa hiisatra. L'objectif de Dieu, c'est que les chars ne puissent pas avancer vite, ni les chevaux. tena tsy takatra ny saina mihitsy hoe zavatra tahaka izany no ataon'andriamanitra mba ahafany mampandresy ny olony. Dieu a vraiment fait de grandes choses pour donner la victoire à son peuple. fa tamin'ity indray mandeha ity indray a dia nataon'andriamanitra ny fanaretaka tao amin'ny tompony reto mpanjaka dimy miaraka amin'ireo miaramilany rehetra. Mais cette fois-ci, Dieu a fait que les 5 peuples, les 5 nations étaient en déroute dans leur camp. dia vokatr'izany dia marobe tamin'izy ireo no maty ny miaramilan'ny Israely. Et la conséquence, c'est que plusieurs d'entre eux étaient tués par les Israélites. tena nikorotana mihitsy ny sainy reto mpanjaka dimy reto tamin'izany. Ils étaient vraiment en déroute, ces 5 rois en ce temps-là. miakavy miakavanana tsy hitan'izy ireo zay lalako ambany. À droite et à gauche, ils ne savaient pas que faire. fa araky ny nambarako teo hoe nikorotana tanteraka ry zareo. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ils étaient très désorganisés. zao mivoasoratra josatoko fafolo andimy fafolo. Voici ce qui est écrit dans Josué chapitre 10, verset 10. ary Jehovah nampifanaritaka teo alohan'ny Israely ary namely ireo tany Gibeona izy ka nahafaty marobe sady nanetsika azy tamin'ny fiakarana nakany Beti-orona izy ka namely azy hatrany Azeka ka hatrany Makeda. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur infligea une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et leur porta des coups jusqu'à Azeka et Makeda. eo amin'ny teny faraika ambin'ny folo indray dia misy fisehon-javatra tahako izao. Au verset 11, voici ce qui est écrit. rehefa nikorotana ambony ambany reto vavaly reto dia tapa-kevitra hoe andao andositra aingana isika. Quand ses ennemis s'étaient tous mis en déroute, ils se sont avancés. dia any ampandosiratsika no mieritreritra hoe ahoana ny tokony atao mba hanoerantsika andreto zanak'Israely reto. Ils ont pensé, qu'est-ce qu'on va faire pour être contre les Israélites? kanjo rehefa nandeha nandositra reto mpanjaka dimy miaraka tamin'ny miaramilana Mais quand ces 5 rois se sont enfuis avec leur armée, tena mpandosirana dia hoy ny baiboly hoe nandatsaka vandra faran'izay tena lehibe Andriamanitra mba amonoana andreto miaramilan'ny mpanjaka dimy reto. pendant qu'ils étaient en train de s'enfuir, Dieu a envoyé de gros grelans pour les tuer. tena tsy azo eritreretina mihitsy ny fiasan'Andriamanitra ry havana On ne peut pas du tout réaliser ce que Dieu fait, bien-aimé, mba ahafahan'Andriamanitra mampandresy ny olony. pour donner la victoire à son peuple. andao vakila eo amin'ny andimy faraika ambin'ny folo. Nous allons lire au verset 11. ary no nandositra teo alohan'ny Israely teo ampidinany Beti-orona izy Jehovah dia nandatsaka vandra vaventy taminy avy tany an-danitra hatrany Azeka ka nafaty azy ary be lavitra ny matin'ny avandra noho izay novonoany zanak'Israely tamin'ny sabatra. Alors que les Amoréens fuyaient devant Israël et qui se trouvaient sur la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux d'énormes grelons jusqu'à Azeka et ils moururent. Ceux qui furent tués par ces grelons furent plus nombreux que ceux qui moururent sous les coups d'épée des Israélites. tahaka izany mihitsy ny fiangonana manalika ty fotoana ity no fomba fiasan'Andriamanitra rehefa nampy sy hamonjy ny olony izy.
C'est vraiment comme cela que Dieu agit quand il vient pour donner la victoire à son peuple. tena mitona anareo a ny iny fa noho Jesosy Kristy dia tahaka izany no ataon'Andriamanitra amintsika olony. Je vous invite vraiment à croire que grâce à Jésus-Christ, c'est ainsi que Dieu va faire pour nous qui sommes son peuple. Ankoatran'izany rehetrarehetra izany dia mbola niteny zavatra tahaka izao Josoa mba ho fakakana teo anatrehanyireo zanak'Israely. À part tout cela, il y eut encore un autre miracle que Josué a fait devant les Israélites. Voalaza ao boky Josoa toko fahafolo andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faefatra ambin'ny folo. C'est écrit dans Josué chapitre 10, versets 12 à 14. Satria tsy mbola nifarana niady tamin'izany fotoana izany Parce que le combat n'était pas encore terminé, dia nivavaka tamin'Andriamanitra Josoa Josué a prié à Dieu. ary nijoro niteny tapasahina teo anatrehan'Andriamanitra Josoa. Il était debout, il a proclamé devant Dieu. Zavatra impossible no vavaka nataona teny nambarany tamin'izany fotoana izany. Il a proclamé quelque chose d'impossible à cette époque-là. Kanefa rehefa no tantarany Josoa tamin'ny finoana satria matoky n'Andriamanitra izy dia nohamarin'Andriamanitra ny teny nataony Josoa. Mais quand Josué a accompli cela avec foi, parce qu'il a cru en la parole de Dieu, Dieu a réalisé cela. Hoy zao ny eritreritry Josoa tamin'izany fotoana izany. Voici ce que Josué a pensé en ce temps-là. Mbola lavalava ty ady atrehana ity hoy izy. Le combat est encore long, s'est-il dit. Tsy mety amintsika intsony raha mbola andrasana rapitso ty ady ity. Nous ne pouvons pas attendre encore demain, Fa mila fitana androany dia androany ihany ny ady. mais nous devons terminer ce combat aujourd'hui même. Noho izany nivavaka sy niteny an'izao teny izao Josoa tamin'izany fotoana izany. Alors Josué a prié et il a dit ces paroles. O Josoa, ry masoandro mijanono ambony Gibeona ianao. Josué a dit, Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Ry volana mijanona any Andohasany aloana ianao. Et toi, Lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Taorina izay teny nataony Josoa zay dia ho ny Baiboly hoe tsy nietsika teo an-tampon-doha ny masoandro nandritry ny ray andro maninjitra. Après ces paroles de Josué, la Bible dit que le soleil s'est arrêté toute la journée. Dia tsy nietsika tahaka izany ihany koa ny volana nandritry ny ray andro maninjitra. Et la lune s'est arrêtée pendant une journée. Tena gaga mihitsy ny zanak'Israely olon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany ary resy lahatra ry zareo hoe Andriamanitra tokoa no miady ho antsika. Les Israélites étaient vraiment étonnés et ils étaient convaincus que c'est Dieu qui combattait pour eux. Ry havana malala manarika ty fotoana ity. Bien-aimés qui assistaient à ce culte, Efa miaraka amintsika eto Jesosy. Jésus est avec nous. Izy mifototra matokan'Andriamanitra tsy to ilay Andriamanitra Israely anao zavatra lehibe eo amintsika amin'ity taona 522 ity. Il est le fondement pour lequel Dieu va faire de grandes choses pour nous en cette année. Nasain'Andriamanitra nambara taminareo zany tantara izany mba ilazan'Andriamanitra hoe tahaka izany no hitondrany antsika olony amin'ity taona 522 ity. Nous avons raconté cette histoire pour que Dieu nous révèle que Dieu va nous conduire comme cela cette année. Andoka efa kitsika ilay Josoa toko fahafolo andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faefatra ambin'ny folo. Nous allons lire Josué chapitre 10, versets 8 à 14. Ary tamin'izany Josoa dia niteny tamin'i Jehova tamin'ny andro nalorana Jehova ny Amorita teo anoloan'ny zanak'Israely ka nanao teo masony zanak'Israely hoe ry masoandro mijanono ambony Gibeona ary ianao kosa ry volana any Andohasany aloana. Dia nijanona ny masoandro ary nijanona koa ny volana mandra-pamaly ny olona ny fahavalony. Tsy efa voasoratra eo amin'ny bokin'ny Jasara fa izany dia nijanona teo voan'ny lanitra ny masoandro ka tsy nandroso ilentika tokony ondray andro maninjitra. L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne te résistera. Josué arriva sur eux par surprise après avoir marché toute la nuit devant Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur infligea une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Héron et leur porta des coups jusqu'à Azeka et Makeda. Alors que les Amoréens fuyaient devant Israël et qui se trouvaient sur la descente de Beth-Héron, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux d'énormes grêlons jusqu'à Azeka et ils moururent. Ry fiangonana manarika ty fotoana ity. Chère Église qui assistait à ce culte, Amafisiko androany
Je confirme fa aujourd'hui olon'andriamanitra tokoa ianareo raha ohatra ka efa manana an Jesosy monina sy mitoetra ao anatinareo que vous êtes vraiment le peuple de Dieu si Jésus habite en ka tsy vous. tokony hisy fisalasalana intsony ao aminareo fa zao no tokony antoka lehibe ao aminareo na ataon'andriamanitra ho mpandresy anareo amin'ny tetoany ity. Et il ne devrait plus avoir d'hésitation en vous parce que Dieu vous donne la victoire cette année. Ka na oziny na de voly no fotony ady atranareo dia zao ihany ataon'andriamanitra mpandresy isika rehetra amin'ny taona 5 ity. Si c'est la malédiction ou le diable qui est le fondement de votre défaite, Dieu va vous donner la victoire cette année. No Jesosy Kristy sy niazo fijaliana no Jesosy Kristy zay efa anatsika no matoka antsika tsy maintsy avoaka ny andriamanitra mpandresy. C'est grâce à Jésus-Christ qui est en nous que Dieu nous donne la victoire. Zao voasoratra amin'ny Korintiana voalohany 12 ka ny andininy 7. Voici ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. Zao ny teny nataon'ny Paoly tamin'izany fotoana izany. Voici ce qui était écrit en ce temps-là. Misaotra n'Andriamanitra isika hoy Paoly apôstôly. L'apôtre Paul a dit que nous remercions Dieu. Tena misaotra n'Andriamanitra isika rehetra. Nous remercions vraiment Dieu. Fa no Jesosy Kristy zanany sy niazo fijaliana. Car grâce à Jésus-Christ et la croix, No Jesosy Kristy zanany zay efa ato anatsika. grâce à Jésus, son Fils qui est déjà en nous, Dia tsy maintsy mamoaka antsika ho mpandresy Andriamanitra. Dieu va nous donner la victoire. Ka na aty moramora na aty faran'izay goavana niazo antoka ho Paoly apôstôly tsy maintsy mandresy isika. Que le combat soit facile ou difficile, nous serons victorieux. Ka amin'ny taona 5 ity na inona zava-misy revana malala aza mirorosaina aza misalasala miorena amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Alors en cette année 2025, quels que soient les combats, n'hésite pas et ne doute pas. Amin'ny anara Jesosy tsy maintsy mandresy ianao. Au nom de Jésus, tu seras victorieux. Dia hoy aho hoe normal be zany satria efa olon'Andriamanitra isika rehetra. Et je dis que c'est vraiment normal parce que nous sommes déjà le peuple de Dieu. Ankoatran'izany ihany koa zay rehetra efa nino a Jesosy Kristy ho tompo mpamonjy. À part cela, tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Zay rehetra efa nampandroso an Jesosy mba hitoetra ao anatiny. tous ceux qui ont déjà reçu Jésus en eux, Dia mbara amin'ny Baiboly ihany koa fa zany olo zany dia natsakan'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra. la Bible dit que ces personnes ont été adoptées comme enfants de Dieu. Zanak'Andriamanitra tahaka Jesosy mihitsy zany olo zany. Ces personnes sont des enfants de Dieu comme Jésus. Ilay nambarako teo aloha zay rehetra nino a Jesosy ary manana Jesosy dia ho amin'ny Baiboly hoe olon'Andriamanitra izy. Comme j'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui ont reçu Jésus sont des peuples de Dieu. Fa ity indray mandeha ity kosa dia ho amin'ny Baiboly hoe zanak'Andriamanitra zany olo zany. Mais cette fois-ci, la Bible dit que cette personne est un enfant de Dieu. No zany aza manaiky pepony devoly ny sainao na ampangainy ianao. Alors ne te laisse pas tromper par le diable, Fa anao devoly matsy ny ampangatsika. parce que le diable nous accuse. Tena fanaony mihitsy ny manameloka atsika. Il nous accuse tout le temps. Hoy izy ianao ve mba zanak'Andriamanitra? Il te demande, est-ce que tu es enfant de Dieu? Ny toetranao sy ny fitondrantenanao azy tahako zao. Mais ton caractère et tes comportements sont comme ceci. Voamaly azy zao ny nataonao ho ny devoly. Et hier encore, voici ce que tu as fait, a dit le diable. Androany maraina azy a inona ny zavatra nataonao? Ce matin, qu'est-ce que tu as fait? Ny ampangataka zany devoly. Le diable nous accuse tout le temps. Fa androany kosa Mais aujourd'hui, raha tena hiverina amin'Andriamanitra ianao, si tu reviens vraiment à Dieu, raha tena olo tena ho an'i Jesosy ianao, si tu reviens vraiment à raha Jésus, tena metraka an' Jesosy ao anatinao ianao, si Jésus est vraiment en toi, dia avelan'Andriamanitra ny heloka vitanao. Jésus te pardonne. Avelan'Andriamanitra ny fahatosoana rehetra nataonao. Dieu pardonne toutes tes fautes. Ho sasana amin'ny rano Jesosy ianao. Il te lave par le sang de Ho Jésus. atsakan'Andriamanitra ho zanany ihany koa ianao. Il te pardonne de tous tes péchés. Taloha zanaka ny devoly tokoa isika. Avant, nous étions enfants du diable Satria nanota tahaka ny devoly. parce que nous avons péché comme le diable. Fa ankehitriny zanak'Andriamanitra isika. Mais aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Zanak'Andriamanitra isika no Jesosy sy ny azo fijaliana. Nous sommes enfants de Dieu grâce à Jésus et à la croix. Hoy ny voalaza amin'ny Baiboly Jaona toko voalohany 12. Voici ce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12. Zay rehetra nandray a Jesosy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarana. À tous ceux qui l'ont accepté,
À ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. zay rehetra nisy nandrainy jesosy dia nomena kopy vaovao milaza fa zanak'andriamanitra zany olony zany. Tous ceux qui ont reçu Jésus ont reçu une nouvelle copie pour attester qu'ils sont enfants de Dieu. Noho zany amin'ny maha zanak'andriamanitra antsika dia ino tsara ny teniko. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, écoutons bien ce qu'il dit. Mino ianao fa olona tena sarobidy amin'andriamanitra. Crois que tu es quelqu'un de très précieux aux yeux de Dieu. Efa neken'andriamanitra ho mpandovan'andriamanitra ianao satria zanak'andriamanitra. Dieu a déjà accepté que tu sois héritier de Dieu parce que tu es un enfant de Dieu. Efa neken'andriamanitra ho mpiara-mandova amin'ny Jesosy Kristy zanany natokana ianao satria efa natsakan'andriamanitra ho zanany. Dieu a déjà accepté que tu sois co-héritier avec Christ qui est son Fils unique parce qu'il a accepté que tu sois son enfant. Tena tia antsika rehetra toka eto ny tompoandriamanitra tsy to. Le Dieu Tout-Puissant nous aime vraiment. Dia amin'ny mahazanak'andriamanitra antsika dia izao En tant qu'enfant de Dieu, mandritry ny fahavelomantsika eto ambony ty tany ity dia ho raisiny adidy sy andraikitra ny fiainantsika rehetra. pendant notre existence sur cette terre, il prend en main notre vie. Raha mino an'izany ianao dia ho arak'izany tokoa no hitondran'andriamanitra antsika. Si tu crois cela, Dieu va conduire ta vie de cette façon. Andao dia vakitsika ny voalazo amin'ny Isaia toko 5:140. Nous allons lire ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 45 verset 11. Toy izao ny voasoratra. Izao no lazain'i Jehova ny ray masin'Israely dia ny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no antany ho ahy. Ary ny zanako ianao zany sy ny asan'ny tanako ianao zany dia hoy Andriamanitra hoe aoka ho aditoko ihany izy. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le façonne. Va-t-on m'interroger sur l'avenir ou me donner des ordres sur mes enfants et sur mon activité? Zany rehetra no antony natoka Jesosy Kristy nananatra an'ireo apôstôly sy ireo mpianatra nampahery azy ireo tamin'izany fotoana zany. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a enseigné aux apôtres et aux disciples pour les encourager à cette époque. Ho Jesosy Kristy tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra. Voici ce que Jésus a dit aux apôtres et aux disciples. Nahoana ianareo no manahy ny amin'izay hoaninareo na manahy ny amin'izay ho tafianareo. Pourquoi vous inquiétez-vous de ce que vous mangerez ou de ce que vous habillerez votre corps? Ianareo nge ho Jesosy tena zanak'Andriamanitra e. Jésus a dit que vous êtes enfants de Dieu. No nianko Jesosy dia zanak'Andriamanitra ianareo. Grâce à moi, a dit Jésus, vous êtes enfants de Dieu. Ka aza manahy ny amin'izay sakafo hoaninareo ianareo. Alors ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Aza manahy ny amin'izay ho tafianareo ianareo. Ne vous inquiétez pas de quoi vous habillerez votre corps. Raha olon'izao tontolo izao ianareo dia normal be zany ho Jesosy. Si vous êtes des enfants du monde, c'est normal, a dit Jésus. Fa ianareo no nianko Jesosy dia tena zanak'Andriamanitra. Mais grâce à moi, a dit Jésus, vous êtes vraiment enfants de Dieu. Jereo ige ny voromanidina ho Jesosy. Regardez les oiseaux du ciel, a dit Jésus. Tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any antsopotra ireny kanefa velona somatsara ihany. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et pourtant ils arrivent à vivre. Ny rainareo zay eny an-danitra no mamelona an'ireny biby ireny. C'est votre Père céleste qui les nourrit. Ianareo ige ho Jesosy tena mihoatra lavitra no voromanidina e. Vous, a dit Jésus, vous valez plus que les oiseaux du ciel. Ka dia isoro aminareo ny tahotra sy ny fisalasalana. Alors il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Jereo ny voninkazo eny an-tsaha ho Jesosy. Regardez les fleurs qui sont dans les champs, a dit Amin'ny Jésus. karazany ireny voninkazo ireny. Il y a plusieurs sortes de fleurs. Tena mitafy tsara ny voninkazo. Elles sont vraiment très belles. Ary na dia Solomona tao am-voniny ihany azy lehilahy izay manan-daza tamin'izany fotoana izany tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Et même Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Kanefa zany voninkazo zany ahitra alaina an'io atsipy eo am-patana rampitso. Et pourtant, ces fleurs seront jetées au feu demain. Kanefa dia mpitafian'Andriamanitra tsara ny voninkazo. Et pourtant, Dieu les revêtit bien. Mihoatra lavitra noho ny voninkazo ianareo ho Jesosy. Vous valez plus que les fleurs, a dit Jésus. Andao vakitsika ny matitoko fahenina 5:20 ka hatramin'ny 5:30.
Nous allons lire Matthieu chapitre 6, versets 25 à 30. Ary noho zany dia lazaiko aminareo hoe asa manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotonareo na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina fa ary ny tena no fitafiana. Tsy jovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijija na mitaona ho any atsopotra ireny ary ndrainareo izay nan-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra no ireny va ianareo. Ary isa ao aminareo na dia manazy no mahay manampy ny andro ianana na dia kely monja aza. Ary nahoana no manahy ny amin'ny fitafiana ianareo dia ny tsara ny faniriany voninkazo any an-tsaha tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo ho Jesosy fa na dia Solomona tao amin'ny voninahitra rehetra azy tsy mba nitafitahakana anankiray amin'ireny. Ary raha niahatra any an-tsaha izay any anio ka tsy paopatana rapitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany tsy mainka fa ianareo ry kely finoana. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Marina be mihitsy ny teny Jesosy. La parole de Jésus est bien claire. Tsy fantatra raha mazava aminareo tiany ambara. Je ne sais pas si cela est clair pour vous. Amin'ity taona ity na inona zava-misy hitan'ny masitsika sy reny sofintsika. Cette année, quel que soit ce que vous voyez de vos yeux ou de vos oreilles, Aza matahotra ianareo ho Jesosy. n'ayez pas peur, a dit Jésus. Asa manahy ihany koa ianareo ho Jesosy. Ne vous inquiétez pas, a dit Jésus. Amasalak'Andriamanitra anareo dia izy mihitsy no andray an-tanana ny fiainanareo. Parce que vous êtes enfant de Dieu, c'est lui en personne qui va prendre en main votre vie. Ny impossible amin'ny zanak'olombelona dia ho ataon'Andriamanitra possible amintsika no Jesosy Kristy. Ce qui est impossible à l'être humain, Dieu va le rendre possible grâce à Jésus. Ino tsara ke zao teny manaraka entiko aminareo zao. Écoutez bien ce que je vais vous annoncer ici. Marina fa efa miaina ao anaty vaninandro farany isika. C'est vrai que nous vivons déjà dans les derniers jours. Efa tanteraka amin'izao vaninandro dia avintsika zao le voalasan'ny Timothée faharoa toko fahatelo andiny voalohany. Ça se réalise déjà maintenant, ce qui est écrit dans 1 Timothée, Toko fahatelo andiny voalohany. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Voalaza ao amin'ny Timothée faharoa toko fahatelo andiny voalohany io. C'est écrit dans 2 Timothée chapitre 3 Fa verset amin'izao 1 vaninandro zao dia isy fahoriana, isy fahasarotam-piainana. que dans ces derniers jours, il y aura des temps difficiles. Tsy azon'olombelona sakanana ny fisian'izany fahoriana sy fahasarotam-piainana izany. Les hommes ne peuvent pas empêcher ces difficultés et ces temps difficiles. Fa izao ny zavatra anankiray tsy maintsy hitranga eto ambony tany ity. Mais voici ce qui va se passer sur cette terre. Zay rehetra faneken'Andriamanitra hoe olon'Andriamanitra ary zanak'Andriamanitra Tous ceux que Dieu a déjà acceptés, qui sont enfants de Dieu ou peuple ho de Dieu, avan'Andriamanitra izy amin'ity taona ity. Dieu va les distinguer cette année. Ho avan'Andriamanitra izy amin'ity taona ity. Dieu va les distinguer cette année. Tsy takatry ny saina ny fomba entin'Andriamanitra manatanteraka an'izany. Cela va dépasser notre entendement, comment il va le réaliser. Fa ny ankatan'Andriamanitra aminao dia anao mino zay no lazain'Andriamanitra. Mais ce que Dieu te demande, c'est que tu crois ce qu'il dit. Zay inontsika ihany mantsy no ataon'Andriamanitra tanteraka. Parce que Dieu réalise ce que nous croyons. Zany no ato matokany Jesosy toy izao foana ny fomba fiteniny hatramin'izay. C'est pour ça que Jésus parle toujours de cette façon. Tokava aminao arak'izay inonao ho Jesosy. Qu'il en soit fait selon ta foi, a dit Jésus. Mino ve ianao fa mahay an'izany rehetra izany aho. Est-ce que tu crois que je peux faire cela? Tokava aminao arak'izay inonao ho Jesosy. Qu'il en soit fait selon ta foi, a dit Jésus. Tsy maintsy tanteraka matsy
hiteteny faminaniana voalaza ao matitoko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoapolo. Parce que la prophétie doit se réaliser, ce qui est écrit dans andao vakitsika Malaki toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoapolo. Malachie chapitre 3, verset 18 à 20. Arao tsara fa toy izao ny voasoratra. Suivez bien ce qui est écrit. Ka ho hitanareo indray ny tsy fitoviny marina sy meloko dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Azoko adika ihany koa hoe dia ho hitanareo indray ny tsy fitovin'ny olon'Andriamanitra sy ny tsy olon'Andriamanitra. On peut dire aussi que vous allez voir la différence entre celui qui appartient à Dieu et celui qui n'appartient pas à Dieu. Dia ho hitanareo indray amin'ny toana fa 5:24 ity ny tsy fitovin'ny zanak'Andriamanitra sy ny tsy zanak'Andriamanitra. Et vous allez voir en cette année 2025 la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Andiny faha 9 Verset 19. ty ihany koa ny faminaniana ho tanteraka. Voici la prophétie. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy ary mipirere rehetra sy mpanao ratsy rehetra dia ho votivary ka dia andoro azy ny andro zay ho avy ho Jehovah tompony maro ka tsy asy miangana na ny fakany na ny sampany. En effet, voici venir ce jour, brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Fandiny faharoapolo kosa zao vaovao mafaly. Au verset 20, voici la bonne nouvelle. Isy eto koa zany rehetrarehetra zany ho ny faminaniana. La prophétie dit que tout cela va bien se réaliser. Fa hitodika aminareo zay efa oloko sy zanako aho ho Jehovah Andriamanitra tsy toa. Mais je me tourne vers vous qui êtes vraiment mon peuple et mon enfant, a dit Dieu Tout-Puissant. Zao no hitsaka aminareo amin'ity taona ity ho ny faminaniana. Voici ce qui va se réaliser cette année, a dit la prophétie. Hiposaka aminareo zay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Manana fanasitranana ao amin'ny tanana izy. Et la guérison sera dans ses rayons. Ary voaka ianareo amin'ity taona ity ka hifaly avanja toy ny zanako bova. Vous sortirez en bondissant cette année comme les veaux d'une étable. Zavatra mety hitranga zany amin'izao fotoana zao amin'izao taona 5:24 izao. Ce qui va se passer en cette année 2025, Hitapatapa ny olona no fahoriana sy fahasoratam-piainana. le monde va se plaindre à cause des problèmes et des difficultés. Fa sika olon'Andriamanitra, sika vaokan'Andriamanitra kosa Mais nous qui sommes le peuple de Dieu, mety ho tenen'ny olona isika hoe aza mirere, peut-être que les gens diront, ne vous enorgueillez pas, aza miebebo hoe. ne soyez pas arrogants. Satria hijoro vavolomelona ianao ny amin'ny zava-tsy ny lanitra zay ho tanterako amin'ny fiainanao. Parce que tu vas témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie. Impossible nisy izany amin'izao taona diavintsika izao. C'est impossible que cela se réalise en cette année. Fa noho isika olon'Andriamanitra sy zanak'Andriamanitra dia ho possible zany amin'ity taona ity. Mais parce que nous sommes peuple de Dieu et enfants de Dieu, ça sera possible cette année. Zay matoka amin'ny Baiboly miteny hoe hivoaka ianareo ka hitsambikimbikina hifaly avanja toy ny zanako bova. C'est pour ça que la Bible dit que vous sortirez en bondissant de joie comme les veaux d'une Ho étable. tanteraka amin'izay rehetra mihitsy zany tompoko. Cela va se réaliser pour ceux qui croient. Andao militeka mafiantsika rehetra. Acclamons le Seigneur. Ankoatran'izany À part cela, ama olon'Andriamanitra antsika, ama zanak'Andriamanitra antsika, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, mendrika ny anehoana ny fahateatearany teny fikasana voalaza ao anatyity Baiboly ity isika rehetra. nous méritons l'accomplissement des promesses qui sont écrites dans cette Bible. No Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana matsy Grâce à Jésus-Christ et à la croix, dia nanaiky Andriamanitra fa isika rehetra dia antsoina hoe zanaky ny teny fikasana. Dieu a accepté que nous soyons tous appelés enfants de la promesse. Zanaky ny teny fikasana tahaka ny Isaka. Enfants de la promesse comme Isaac. Andao nge vakitsika aloha ny voalaza Galatiana 4:20. Nous allons lire ce qui est écrit dans Galates chapitre 4, verset 28. Zao ny voasoratra. Voici ce qui est écrit. Fa sika ny rahalahy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny Isaka.
Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Zany lehilahy atao hoe Isaka izany dia zany ketefikasana arabaka teny. Être comme Isaac, c'est être enfant de la promesse, Noho littéralement. zany dia noavan'Andriamanitra tokoa izy tamin'izany fotoana izany. Alors Dieu nous a distingués en ce temps-là. Voalaza ty baiboly ity fa nivahiny tany amin'ny tany Filistina izy. Il est écrit dans la Bible qu'il était étranger aux Philistines, Tany izy sy ny ankohonany. lui et sa famille. Kanefa hoy ny baiboly namoa avy zato eny izy tamin'izany fotoana izany. Et la Bible dit qu'il s'est multiplié en ce temps-là. Namoa avy zato eny izy satria notahilan'Andriamanitra be ny fiainana. Il s'est multiplié parce que Dieu a béni sa fille. Nisy misary tamin'izany fotoana izany Il y avait la famine en ce temps-là, fa tsy nanan-kery namely azy ny misary mais cela n'avait aucun pouvoir sur lui, satria zany ketefikasana izy. parce qu'il était enfant de la promesse. Zany no antony natoka ny mpanjaka Filistina vakivavaka ny teny hoe hitanay marimarina izao fa tena tahilan'Andriamanitra ianao. C'est pour ça que le roi des Philistins était très étonné. Il a vu qu'il était vraiment béni par Dieu. Zavatra tahaka izany ry havana no andrasantsika ho ataon'Andriamanitra amin'ity taona ity. Ce sont de telles choses, bien-aimés, que nous attendons de Dieu cette année. Mety départ à zéro ianao amin'izao fiandohantoana izao Peut-être que tu es départ à zéro fa dans afaka ce début nisatratra d'année, ambony dia ambony ianao mais tu vas t'élever satria olon'Andriamanitra, parce que tu appartiens à Dieu, satria zanak'Andriamanitra, parce que tu es enfant de Dieu, satria zany ketefikasana. parce que tu es enfant de la promesse. Andriamanitra andao hiteka mafy Pour isika. remercier Dieu, acclamons le Seigneur. Andao hiteka mafy ihany isika. Acclamons plus fort. Alléluia. Alléluia. Tsy mba mandangy Andriamanitra fa tsy maintsy hamarininy amintsika ny teny fikasany rehetra. Dieu ne ment pas, mais il va réaliser toutes ses promesses. Ma farany eno tsara. Finalement, écoutez bien, Manana finoana ihany koa ianareo ayez aussi la foi fa ny tsodrano sy teny ho avotsitray androany ho anareo. que les bénédictions et les paroles que nous allons relâcher aujourd'hui pour vous, Tena arabaka teny ho hamarin'Andriamanitra. littéralement, Dieu va le réaliser. Tamin'ny fahasahina, tamin'ny finoana no nijoroany Josoa ka nitenenany hoe ry masoandro mijanona ambony Gibeona, ry volana mijanona anondoasan'ny alony. C'était vraiment avec foi que Josué avait dit, Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Ka rehefa nataony tamin'ny fahasahina sy tamin'ny finoana izany dia noeken'Andriamanitra. Et quand il l'a proclamé avec foi et avec audace, Dieu l'a accepté. Androany ihany koa izay mivady dia hijoro hiteny amin'ny fahasahina hitsodrano anareo sy hamotsitra teny ho anareo. Aujourd'hui aussi, moi et mon épouse, nous allons être debout ici et relâcher des paroles avec foi et audace pour vous. Resy lahatra mantsy izahay fa Andriamanitra resy lahatra mantsy izahay fa ho hamarin'Andriamanitra ny teny milaza fa ho toavy tokoa ny teny alokan'ny vavanay. Nous sommes convaincus que Dieu va réaliser sa parole quand il a dit qu'il accomplit tout ce que les serviteurs de Dieu prédisent. Ka dia miomany ianareo fa orina tsodrano sy tena votsitray dia izy zavatra lehibe hitondrany antsika amin'ity taona ity. Alors croyez qu'après les bénédictions, Dieu va vous conduire dans de grandes choses cette année. Tamin'ny faraparan'ny taona iny dia nisy olona niresaka tamiko. Vers la fin de l'année, quelqu'un m'a parlé. Ory zareo tamin'izany. Il avait dit ceci. Tena mafy be pastera ny fiainany tamin'ity taona 2024 ity. Ma vie était vraiment très dure en cette année 2024. Tsy mbola nandalo zavatra sarotra tahaka izany zahay teo amin'ny fiainanay. Je n'ai jamais affronté autant de difficultés dans ma vie. Ary tsy izao ihany pastera no nandalo an'izany fa ireo namana maromaro ihany koa nandalo an'izany. Je n'étais pas le seul à affronter cela, mais il y avait aussi plusieurs amis. Dia hoy aho hoe tao an-tsaiko mahasotra an'Andriamanitra ve nefa reto olon-dreto raha nandalo an'izany izy. Et je pensais dans ma tête, qu'est-ce que Dieu pensait? Satria tsy maintsy mandalo ny taona 2024 raha ianao vo afaka manitsika ny taona 2025. Parce que tu dois d'abord traverser l'année 2024 avant d'arriver à l'année 2025. Mikasy an'ny tantaran'i Josefa ohatra. Par exemple, concernant l'histoire de Joseph, Lazany baiboly fa tamin'ny alalan'i Josefa no natokany Jakoba sy ny taranany rehetra afaka ny sakafo tsara nandritry mosary.
La Bible dit que c'est grâce à Joseph que Jacob et toute sa descendance ont pu manger pendant la famine. Kanefa ahoana moa no nahafan'ny Josefa namatsy any Jakoba sy ny taranaky Jakoba rehetra raha tsy nandalo andreny zavatra sarotra nandalovany reny izy. Et pourtant, comment Joseph aurait pu nourrir Jacob et toute la famille s'il n'a pas traversé toutes ces difficultés? Toy ny hoe notireten'ireo rahalahy tamin'ny fomba ratsy dia ratsy izy. Par exemple, ses frères l'ont traité très mal. Zazatsapotona izy tamin'izany kanefa na tsy mpitondra lavaka. C'était vraiment très difficile, a été jeté dans le puits. Zazatsapotona izy tamin'izany kanefa namidy ho andefy tany Egypte. Il a été vendu comme esclave en Égypte. Taty aoriany iray no ampangaina ho mpanao ratsy dia nampidirina tany Bikadrano. Ensuite, il a été emprisonné Ary no manina ho tapana loha. et il était en prison. Tsy maintsy nandalo an'izany Joseph fa raha tsy nandalo an'izany izy tsy nisy sakafo teo amin'ny Jakoba sy ny taranany. Joseph devait traverser cela, sinon il n'aurait pas pu nourrir sa famille. Dia mitovy amin'izany ihany koa raha tsy nandalo an'izany Josefa tsy tonga mpanapaka an'Egypte. Et c'est de la même façon, s'il n'a pas traversé cela, il ne serait pas arrivé en Égypte. Noho izany raisy amikote tsara zavatra nitranga tao fiainanao tamin'ny taona lasa iny. Alors considère le bon côté des choses que tu as traversées l'année passée. Nandalo ny taona lasa iny ianao mba afan'Andriamanitra mitondra fahasoavanao anao amin'ity taona 2024 ity. Tu as traversé l'année 2024 pour que tu puisses recevoir des bénédictions Et pour voilà, l'année c'est Tony. 2025. Cette année est passée. Taona vaovao ny diavintsika ankehitriny. Maintenant, c'est une nouvelle année. Mitondra tsodrano ho anareo izay mivady. Nous allons vous apporter des bénédictions. Za tsodrano izany no hamaritra ny fiainanareo amin'ity taona ity. Cela, nous allons le réaliser aujourd'hui. Ka raha mino izany ianareo dia hitondra fahasoavana mody. Et cela, vous allez l'apporter à la maison. Ho fisaorasian'Andriamanitra andao hivavaka tsika rehetra teny hivavaka ny fotsika rehetra no ty andro androany ity. Pour remercier Dieu, nous allons prier de tout notre cœur pour aujourd'hui. Zay rehetra matery anao dia lazao amin'Andriamanitra mikasihany amin'ity fotoana androany sy ny tsodrano zay ho ambara aminao androany. Parle à Dieu concernant le culte d'aujourd'hui et des bénédictions que tu vas recevoir. Apetrao eo fonao tananao dia andao hivavaka tsika rehetra. Mets ta main sur le cœur et nous allons prier. Misaotra anao zahay ry tompandriamanitra io. Nous te remercions, Père Céleste, Ny amin'ny afatra spesiala zay nomenao anay. pour le message spécial que tu nous as donné. Ankehitriny dia miodika ao anatrianao zahay. Aujourd'hui, nous sommes devant toi aujourd'hui. Fa lehibe tena lehibe ny fahasoavanao nomenao ho anay. Parce que ta grâce est vraiment très grande pour nous. Izahay zay jentilesa fahiny Nous qui étions païens autrefois, dia nakianao olonao ankehitriny. tu as accepté que nous soyons ton peuple aujourd'hui. Olonao tahaka andreo zanak'Israely. Nous sommes ton peuple comme les Israélites. Izahay zay zanaky ny devoly ihany keo fahiny Nous qui étions enfants du diable auparavant, dia natsanganao ho zanakao ankehitriny. tu as fait de nous tes enfants aujourd'hui. Ary ambon'izany nataonao ho isan'ny zanaky ny tefikasana tahaka ny Isaka. Et par-dessus tout, tu as fait de nous des enfants de la promesse comme Isaac. Ka dia misaotra anao zahay amin'ity taona ity Et nous te remercions cette année fa ho asianao eo aminay ny maha olon'Andriamanitra anay. parce que tu vas montrer dans notre vie que nous sommes vraiment un peuple de Dieu. Ho asianao sy ho amarininao ny mazanak'Andriamanitra anay. Tu vas montrer et justifier que nous sommes tes enfants. Ary ho porofonao fa zanaky ny tefikasana tahaka ny Isaka tokoa zahay. Et tu vas prouver que nous sommes enfants de la promesse comme Isaac. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Au nom de Jésus-Christ, zay rehetra mietetika ny fahavalo tous les programmes du diable, foanana amin'ny anaran'i Jesosy. nous les annulons au nom de Jésus. Foanana amin'ny anaran'i Jesosy. Nous les annulons au nom de Jésus. Aorina ny tsodrano zay ho atao mpanomponao Après la bénédiction de ton dia serviteur, io fa tantara ny ty fiangonana ity. l'histoire de cette église va changer. Ho tantara vaovao ny tantaram-pianana rehetra. Notre histoire va devenir une nouvelle histoire. Misaotra ny Andriamanitra io Merci au Dieu. amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hiteka mafon'Andriamanitra risika. Acclamons le Seigneur. Avy hatrany a toraintsika reo tompony andraikitra anohy ny fotoana. Les autres peuvent continuer.
Alléluia. Dia miarapantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako amin'ny tianarano ty tratrany tiany mahafinaritra lehibe ty ary ihany koa zany tratrany tianandroany izay anovany tantaram-piainantsika manomboka amin'ny tianandroany ty. Amen. Amen. Dia tonga raha ny fotoana araka izay efa mifameizantsika teo eo amin'ny ray volana maherikely teo zay tsika ny efa mifanentana teto fandroany dia rahaban'ireo ray aman-drenitsika ara-panareo tsika. Amen. Amen. Dia mihina fa samy niomana daholo tsika rehetrarehetra androany. Anao kosa nefa tonga eto ianao mety tsy niomana ianao fa afaka manao ihany koa nefa ianao na dia tsy niomana ary fa tonga teto fotsiny ianao androany toy amina hoe manolora zay azony tananao atao anolotra ampihoan'izy ireo tsika satria raha ny tantara manokana ao anatin'ny baiboly eo nojerena manokana hatrany amin'ny Genesis dia zava-dehibe loatra zany tsodrano zany. Zava-dehibe loatra zany tsodrano avotsiny amin'ny mpanompon'Andriamanitra zany satria ny antony dia zao tamin'ny voalohany mihitsy Andriamanitra dia efa nitsodranony ny zanak'olombelona raha vao namorona ny zanak'olombelona Andriamanitra. Taty aoriana zany tsy Andriamanitra intsony no mitsodrano fa zay solotena ny tsolotenan'Andriamanitra dia ny mpanompon'Andriamanitra. Mino an'izany fa zay tsodrano raisinao androany dia avy amin'Andriamanitra zay solon'ny tena ny mpanompon'Andriamanitra eto amin'ny toerany ity. Marina sa tsy marina zany? Dia zao ary ny ataontsika iomantsika zany anolotra ny ampy zay efa voamoantsika rehetrarehetra any an-tananao any any anaty poketranao any dia mandroso zany tsika manolotra zay ety anoloana. Dia zao zany ny ataontsika miditra amin'ity couloir ampovoan'ity tsika dia tsy misy miverina amin'ity mihitsy na iray ara fa ato amin'ny an-taniny roa avisy havanana zany niverenantsika. Dia zao zany tompoko mialatsi indrindra voalohany indrindra aloha anareo reto amin'ny sisiny reto zany aloha nareo mba manaritra vetivety ny ampianareo aloha alohan'ny andehanany any ariana zany dia mba malalaka eo satria tery be eo lalana eo zany tompoko azafady indrindra. Rehefa niomanareo dia tonga dia mandroso aloha manaritrato zany. Ianareo mipetraka amin'reto seza miakin-drindriny reto ny tirenika amin'izay tenenindreo rahalahy zay niomana amin'izay zany dia mandroso mankaty anoloana. Mandroso aza matahotra fa mandroso zay nitona ny ampilo nareo mipetraka ireo dia ho anareo zany anareo mipetraka ireo zay zany nanatitra ho anareo mipetraka ireo dia miala eo amin'ny sesy daholo aloha ianareo tompoko azafady indrindra. Miala eo daholo zany nareo aloha mivoaka ery avelany ery dia rehefa mandray tsodrano dia miverina eo ianareo tompoko satria lasa miseny be zany raha misy olona mipetraka eo amin'ny toeran'io. Zay zany dia araka mahafety mifety moa amin'ity andro malazy ity zay fety lehibe zay atrentsika eto androany dia misy an'reto zanaky ny fiangonana ray anjara amin'ity androany ity ka ao anatin'ny fanolorana ny ampizy arositsika ho an'izy ireo dia aneo fety mifandimby eto izy ireo zany dia mandroso avy hatrany tsika avy any ariana zany tompoko mandeha be ny fotoanantsika tompoko. Misaona Jehova fanahitra. Isarana Andriamanitra mahere Nafasoavana Saurana Andriamanitra mahere Nafasoavana Isarana Andriamanitra mahere Nafitahina Saurana Andriamanitra mahere Nafitahina Isarana ifayanano mabandrese Nafamjakuna Saurana ifayanano mabandrese Nafamjakuna Isarana ifayanano mabandrese Nafatsarana Saurana ifayanano mabandrese Nafatsarana Maher Jeso Maher maheriana Nafasoavana Manjes 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 Narakamna Lebeteho Maher Maher Nafasoavana Manjes Jeso Manjes Manjes Narakamna
jamani chai mahere nemfaswa vana Sara na nyanja mani chai mahere nemfita hina Saura na nyanja mani chai mahere nemfita hina Sara na ifaya nanu mabandese nemfamjankuna Saura na ifaya nanu mabandese nemfamjankuna Sara na ifaya nanu mabandese nemfatsarana Saura na ifaya nanu mabandese nemfatsarana mahe Zeso mahe maheriana nemfaswabana manjes 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 nyarakamna mahe 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 nemfaswabana manjes Zeso manjes yeah manjes nyarakamna Sara na nyanja mani chai mahere nemfaswavana Saura na nyanja mani chai mahere nemfaswavana Sara na nyanja mani chai mahere nemfita hina Saura na nyanja mani chai mahere nemfita hina Sara na ifaya nanu mabandese nemfamjankuna Saura na ifaya nanu mabandese nemfamjankuna Sara na ifaya nanu mabandese nemfatsarana Saura na ifaya nanu mabandese nemfatsarana mahe Zeso mahe maheriana nemfaswabana manjes 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 nyarakamna Sara na yana mahe mahe nemfaswabana manjes Zeso manjes yeah manjes nyarakamna Sara na nyanja mani chai mahere nemfaswavana Saura na nyanja mani chai mahere nemfaswavana somary mandeha mafimafy malakilaky antsika to fa mandeha be ny fotoana From my cradle days till this very day, I have never ever heard or seen my Jesus fade. From before time began, he has never ever changed. He's the same today, just as he was yesterday. Miracle, goodness, favor, mercy, sure. My brother, tell him what you want. He'll give you everything and more. Miracle, no they tire Jesus. Miracle, no they tire Jesus. Blessing, blessing, no they tire Jesus. You don't do one before, you still they do one again. Miracle, no they tire. My eyes have seen and my ears have heard of the favor and the blessing of the Lord upon my life. Papa, you too much. Oh. Jesus, now Papa, overdue. Oh, yes,
dia ao anatin'izay zany a dia miomana daholo ny groupe 11 a ka hatramin'ny 20 a tonga dia miakatra aty anoloana solotenantsika ao anatin'izay zany tompo dia anareo ihany koa zay efa niditra amin'izao amin'ny valy zao a tondra ndre mivokatra ny tany reny araka ny fanirianareo a sy araka izay efa nanentanantsika dia tonga dia mandroso a ety anoloana zany tsika tompoko tonga dia miakatra avy hatrany dia solotena ny groupe 11 ka hatramin'ny 20 zany a tonga dia miakatra aty anoloana miaraka aminareo zay tondra vokatra ny tany a sy efa vomanareo zany dia manasandreo a tompona ndraiky ihany koa zany tompoko tonga dia androso ety anoloana izay miaraka amika eto izany dia soratsika n'Andriamanitra lehibe a nahafahantsika nandrosoka natateraka an'izay a sao zany dia tonga ny fotoana zay nataontsika irabana andreo ray aman-drenitsika ireo sy ny ankonany a androany dia hitsangana daholo zany tsika andraisantsika n'izy ireo dia itetanantsika miaraka amin'nyretsym-pandiretsy arak'izay dimy rira ataon'izy ireo eo mandra-pahatonga ny eto amin'ity toeran'ity a dia mitetanantsika zany lefa ary tompo tsy mijanona antehaka raha tsy mahazo toerana izy zany alefa mafy le tehako ohatrany tsy ampy zany tehako zany a tsy ampy zany tehako zany raha ny amaroantsika marobe toy no jerena atao faly miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra hoe tsika androany alefa le orakoraka mimpandresy orakorako mimpandresy e alleluia alleluia dia reto moa zay fiangonana paster Adolphe Mivady zay miditra amin'ny vano ambany fitandremanareo nanokana fotoana zay androany arabananareo ka dia hoy izay hoe zavatra ataonay voalohany indrindra satria raha misy ny zavatra lehibe indrindra raha amin'ny baiboly no jerena raha misy teny avotsitra dia mivavaka angambany zava-dehibe indrindra raha ny ten'Andriamanitra no jerena no zany tsika fiangonana zay manoloana eto androany dia manentana antsika hoe mivavao an'izy ireo mivavao azy ny ankonany mba tena hita mihitsy hoe zay tombavaka ao am-ponao a dia inoy hoe ho tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'izy ireo ka androany dia hivavaka an'izy ireo tsika mba tonga an'izy ireo arak'izay a fanirianao zay no tonga eo amin'ny fiainan'izy ireo ka hivavaka tsika zany androany ho an'izy mivady sy ny ankonany a izany dia zao ny ataontsika atsotra tytsika aloana ny tanany tsy atsangatsika moa izy ireo satria mbola eo ny amin'ny folo rehefa avy eo dia reraka izy a no zany dia apetrakantsika eo ihany izy fa hivavaka fotsiny amin'izy ireo sy ny ankonana zany atsotra ity ny tanantsika tompoko ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao tonga ny fotoana ary androany zay natokanay erabana nreto ray aman-dreny zay natokanao indraikitra ny fanahy zao fiangonana androrakely zao Andriamanitra misaotra anao manao ny fisiny izy ireo misaotra anao amin'ny fisiny sy ny ankonany zay mpiara-miasa aminy akaiky indrindra hoetika eo anatrenao Andriamanitra ny ankonany sy mivady aman-janany tena ho mpiara-miasa amin'izy ireo tokoa eo fampandrosoana ny asanao fampandrosoana ny fanjakanao ary ankehitriny kosa dia
mandidy mety ho velam-pandrika ataon'ny devoly ny fanahy ratsy ny fanahy maloto fanahy amin'ny faharazonana tsy ahavitany asa ratsiny eo amin'ny fiaina sy ny ankonany zany manomboka amin'ny tianaroany ity Andriamanitra apetraka ampialatananao amin'ny fian'izy ireo ianao mihitsy ny asa ianao ny amangy ianao Andriamanitra ny an'olon-tsainan'izy ireo amin'izao fampandrosoana ny asanao sy ny fanjakanao mandra-piavinao Jesosy eny amin'ny raha an-lanitra ka dia misaotra indrindra Andriamanitra fa hiasa amin'izy ireo ianao hiasa amin'ny ankonany ianao an'olon-tsainan'izy ireo mandrakarivo ianao anao ny derany saotra ny arjany voninahitra Andriamanitra mankasitraka anao indrindra izay amin'ny anara-maherin'i Jesosy amen. Tehaka mafy be tsika ho an'Andriamanitra dia manana finoana hoe izay vavaka nasandatra ao dia marin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'izy ireo dia izao zany noho ny amaroantsika maro be reto mihina fandroany zao vao tena nisy nahita azy amin'ny vatan'ireo tsika satria tany ambadika tany eo ny tamin'ny télé tamin'ny radiofona fandroany eo dia tena raha tongana dia tia hanoroka azy mihitsy tsy mahazo manorika ianao androany satria ny antony dia zao raha itsika ireo nisy sesy hanoroka an'izy ireo eo na dia parany andra raha tsy ho vita mbola eo miditra amin'ny folo zao zany nataontsika toko mba tonga ny alahelinao ny fifalianao feno dia tsy alahelo anao mody atao zao ny tananao dia mahisa telo manao hoe tiana ibe nareo paster Adolphe Mivady tratro ny taona ianareo manisa telo dia ataonareo aty ny vavanareo dia atorokareo aty amin'izy ireo zay manisa telo ray roa telo tiana ibe nareo paster Adolphe Mivady atotranay fanareo dia soratsika n'Andriamanitra lehibe zay zao moa zany dia atonga amin'ny ofisialy ny fiarabantsika n'izy ireo dia androso zany reto namako reto zay indray fitenena amin'izany raitsika ampiatarana reto namantsika reto. Alleluia. Afaka mahazo toerana zay afaka mipetraka tompoko nareo zay toloha ohatra afaka mahazo toerana ingavina amin'ny anaran'i Jesosy akatoerana satria efa lasa dia lasa ihany ny fotoanantsika dia tsy ho atao lava ny taria ary tsy dia hisy safary ho alavaina fa saingy kosa ma fotoan-dehibe ny androandroany dia misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika satria tratry ity fotoan'androany ity satria raha misy ny fotoana lehibe indrindra dia ny fotoana toy izao ahafahantsika miarahaba reto ray aman-drenitsika ireto sy ahafahantsika mandray tsodrano avy amin'izy ireo ihany koa ka dia izay no ijoroako ety anoloana isoloana tenanareo misolo tena ny fiangonana ny tenako androany hitondra ny teny fiarabana sy ny firaritsoany reto ray aman-drenitsika ireto tompoko lahy sy tompoko vavy sambatra raha samysambatra hono i Abrahama fa natao fanoharana ny amin'ny finoana fa sambatra raha samysambatra kosa ho fiangonana izao manana ty fotoan'androany ity ahafahanay miara-paly aminareo ray aman-dreninay ahafahanay miarahaba anareo tratry ny taona ary dia ny tsiny moa efa nentin'i Jesosy Kristy teo ambony azo fitsaliana dia tsy hiala tsiny intsony hafa mangatadalana kosa aminareo zoky ray aman-dreniny aminareo zoky mahazandry nareo ray mahazanaka indrindra nareo vehivavy kitapon'ny finosana fa hitondra teny eto anoloanareo tsy ny fahaizako mandahateny na ny fahaizako miresaka fa atity sy andraikitra nomena dia hiantsoroana tanandro tompoko lahy sy tompoko vavy raha hitondra teny eto anoloanareo ray aman-dreny ny voalohanteny dia ny fiarabana salanitra tompoko lahy salanitra tompoko vavy. Manaraka izany dia ny fiarabana hono dia tahaka ny faralavavana ka tsy lany amamina dia indreto zahay zanakareo indreto zahay fiangonana tandremanareo indreto zahay mpiara-miasa aminareo miarahaba anareo mivady tratry ny taona 524 ary dia ny firarian-tsoa avy aminay tompoko dia amakivaky ity taona ity ampiadanana ny ianareo sy ny ankonanareo ho tafian'Andriamanitra fahaela velona ary ny andony lanitra tsy nitsiro ny taniny anomezan'Andriamanitra anareo anatotosana tsaikany sy andavany reo adity sy andraikitra napetraky ny tompo aminareo manaraka izany ihany koa dia mirary koa zahay raha mirary ny mbola homban'Andriamanitra anareo mihoatra noho izay efa nombany anareo ary mbola hitondrany anareo hatrany amparan'ny tany anao ny asany ary dia mbola ho ampiasainy amin'ny fomba mahakakasy sakatry ny sainana ianareo ka hombany amikery amin'ny famantarana sy ny fakakana atotosany sakatry sy andavan'ireo adity maro napetrany aminareo ka dia hoy izahay hoe mirary soa sy ny tsara indrindra
ary ny fahasoavan'andriamanitra ne no andrakofany anareo sy ombany anareo mandrakariva raha makivaky ty taona 5 ray manontolo ty anareo. Etim-pamaranana sahady satria entsikanjehana ny fotoana dia hoy ilay mpanao tononkalo malaza zay hoe sofirano zay ry tata, sofirano zay ry nena. Makasitraka tompoko lahy, masitra tompoko vavy. Manaraka izany dia raha handray sotrano izahay dia fomba fanao ara-baiboly ny manolotra ny hanipi ka dia indreto tompoko ny vokatry ny fonay, vokatry ny tany ary fanomezana avy aminay zanakareo sy ny fiangonana atolotra ahy ampitiavana ary dia raiso ampitiavana ihany koa ny fanomezana avy aminay tompoko dia ny fahasoavan'andriamanitra no amlampy azy reny ameno ny banga rehetra amin'ny fiainanareo. Makasitraka indrindra tompoko. Asatsahatra ny teatanana mandrapahavitan'ny fanolorana reto fanomezantsika ireto. Aorinany tsodrano izay hotonon'izy ireo sy ho avotsisahoantsika dia anapaka ny mofomamy izy ireo ary eo anatin'izany fanapahana ny mofomamy zany no ivalidenany tsodrano izay hotonon'izy ireo atsika dia raisitsika ampanetretena raisitsika ampitiavana zany tsodrano zany satria zava-dehibe loatra ho antsika fiangonana dia omentsika azy ny fitenenana tompoko. Misaotra anareo tompoko ny amin'ny asa sy voninahitra nomenareo anay. Nous vous remercions pour le respect et la gloire que vous avez donnée. Sambatra izay satria manana anareo zay nasain'Andriamanitra tandremanay. Nous sommes vraiment bénis car nous avons vous venant de Dieu. Amin'ity androandroany ity dia misaotra anareo ihany koa zahay ny amin'ny fanomezana marobe izay nomenareo anay. Et aujourd'hui, nous vous remercions vraiment du fond du cœur pour tous les cadeaux que vous nous avez donnés. Nous savons que tout cela vient de votre cœur. Puisse Dieu accomplir et exaucer toutes les bénédictions que je vais prononcer pour vous aujourd'hui. Raha samy fiangonana ianareo manarika izao fotoan-dehibe izao satria ny tsodrano lehibe entinay mpanompon'Andriamanitra ho anareo fiangonana dia amarin'Andriamanitra eo aminao mandritra ty taona ity. Heureux vous êtes, chers membres de l'Église présents en ce grand événement, puisque la grande bénédiction que nous, les serviteurs de Dieu, apportons aujourd'hui sera exaucée sur vous durant cette année. Hoy ny Baiboly ny tsodrano omeny rainao dia mihoatra noho ny zava-tsony reo tendrombohitra fagola sy ny zava-tsony reo avoana tranainy. La Bible dit, la bénédiction de ton Père est bien plus que les belles choses des montagnes anciennes, c'est les collines éternelles. Tsara ny tompo. Le Seigneur est bon. Amin'ny mampanompon'Andriamanitra ahy mitondra an'izao tsodrano sy teny zao ho anareo ao. En tant que serviteur de Dieu, je vous annonce ces bénédictions et ces bonnes paroles. Amangy an'izao fiangonana izao ane ny tompon'Andriamanitra ka ho tonga aminareo ny fifoazam-panahy. Que notre Seigneur Dieu visite cette église et que le réveil vienne à vous. Hoy ny Baiboly matoky sy miandry an'Andriamanitra isika fiangonana amin'izao taona vaovao izao ka androso hery. La Bible nous dit, confions-nous en l'Éternel et attendons-le en cette nouvelle année et nous avancerons avec force. Elatra no iakaranao tahaka ny voromahery re fiangonana. Puisses-tu prendre ton envol comme les aigles, chère Église.
Hiazakazaka ianao nefa tsy ho sasatra. Tu vas courir, mais tu ne te lasseras point. Andeha ianao nefa tsy ho reraka. Tu vas marcher, mais tu ne te fatigueras point. Ho tafaverina amin'Andriamanitra avokoa ane ny fanahy reraka rehetra amin'izao fiangonana izao, ka samy hika ho mahery avokoa ny olona rehetra amin'ity taona ity. Que toutes les âmes fatiguées de cette église soient ramenées à Dieu, afin que chacun puisse déclarer « Je suis fort ». Raiso fa tahaka ny anambinana ny fanahinao no anambinana anao amin'ny zavatra rehetra. Recevez cela, car lorsque votre âme est prospère, vous prospérerez en toutes choses. Ny tsiron'ny tany sy ny andony lanitra ane ho amin'izao fiangonana izao, ary ihinana ny matavy sy sotro ny mamy tokoa ane ianao. Que le goût de la terre et la rosée du ciel soient sur cette église. Puisses-tu savourer ce qui est bon et sucré. Amen. Noho izany, tsofinay rano ary avotsitra ho anareo rehetra tonga eto izao teny izao. Ainsi, nous vous bénissons, vous tous qui êtes présents, et déclarons Amindra fo aminao sy amin'ny ankonanao any Tompo amin'izao taona diavintsika izao, ka ho raisiny antanana ny mombanao rehetra. que la miséricorde de notre Seigneur soit sur votre famille et vous en cette année. Que Dieu prenne en main tout ce qui vous concerne. Tsy andahoanao na foianao ny Tompo manomboka izao. Le Seigneur ne vous quittera plus et ne vous abandonnera plus à partir de cet instant. Hoy izy aminao, zanako ianao, sarobidy amiko ianao, izao no niteraka anao androany. Il vous dit alors aujourd'hui, tu es mon enfant, tu m'es important, je t'ai donné naissance. Tsofinay rano ary avotsitra ho anareo rehetra tonga eto ihany koa izao teny izao. Nous vous bénissons aussi et déclarons que Ho tanteran'Andriamanitra aminao aminareo amin'ity taona ity ny fanomezana andreo zava-tsolo lanitra izay efa nampanantenany hatramin'izay. Maro tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra izy ireny. Dieu accomplira pour vous cette année les bienfaits et les bonnes choses du ciel qu'il vous a promis jusqu'à présent. Ces bienfaits et ces choses venant de Dieu sont innombrables, telles que les étoiles dans le ciel. Andray tokoa ianareo ary andray mihoatra no izay no heverinareo. Vous allez recevoir, et même bien plus que ce que vous imaginez. Tsofinay rano ary mbola avotsitra ihany ny teny. Nous vous bénissons et proclamons encore que Ho nerin'Andriamanitra sy ho averiny hoe ho aminao avokoa ane reo faty antoka nahazo anareo tamin'ny taona lasa iny. Ho tanteran'Andriamanitra aminareo amin'ny fomba mahagaga tokoa an'izany. Dieu va vous restituer et va vous rendre toutes les pertes que vous avez subies durant l'année dernière. Puisse Dieu accomplir cela de manière miraculeuse. Androany no efa tanteraka aminareo zany teny zany. Cela se réalise dès aujourd'hui même. Tsy andalo fotsiny ane zao taona diavintsika izao fa manomboka androany ary mandra-pifaran-taona tsy tsatra ny anasoanao ny Tompo. Que cette année non seulement passe, mais qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, le Seigneur ne cessera de vous bénir. Raha tojolana sy ady ianao avotsitra ny teny amoaka no ho mpandresy ny Tompoandriamanitra. Si vous traversez des difficultés et des moments ardus, je déclare que le Seigneur Tout-Puissant vous rendra victorieux. Raha marary ianao avotsitra ny teny anasitrana anao amin'ny fomba mahagaga ny Tompo. Si vous êtes malade, je relâche la parole qui dit que Jésus notre Seigneur vous guérira de manière extraordinaire. Raha manana zavatra lehibe irina ianao avotsitra ny teny ho tanteran'Andriamanitra aminao zany ary ho fagagana ho anao ny fahatanterahana. Si vous désirez quelque chose, je vous annonce que Dieu les réalisera pour vous et que son accomplissement sera pour vous un miracle. Ianao ry fiangonana no lay azo maniry eo amoron-drano izay mamaka eo anilan-drano mandeha. Toi, Église, tu es l'arbre que Dieu a planté près de l'eau et qui prend racine près d'une rivière. Tsy atahotra izy na dia avy aza ny anandro ho maitso mandrakariva ny raviny. Qui n'aura pas peur même dans la sécheresse, les feuilles resteront toujours vertes. Ianao zany. C'est de vous dont on parle. Tsy anay izy na dia miantona aza ny andro amokatra mandavataona izy. Qui ne s'inquiétera point même si le temps se gâte car il continuera à pousser. Ianao zany. C'est encore de vous dont on parle. Na inona zava-misy eto ambony tany, na inona zava-misy sy miseho eto amin'ny firenena malagasy,
ho avan'andriamanitra tranana ianao ry fiangonana. Quelle que soit la situation dans le monde, quelles que soient les choses qui vont survenir dans l'état malgache, Dieu te mettra toujours de côté, chère Église. Izy tompotsy to no hitantana anao amin'ny tanakavanany famarinany. Iaro anao tsy ho azony ratsy tokoa ny tompo ary iaro anao amin'ireo loza tonga tapaka. Le Seigneur Tout-Puissant vous guidera avec sa main droite de sa justice. Dieu vous protégera du mal et vous préservera de tout danger soudain. Asa matahotra rehefa avalinao ianao satria anosina ireo izay manosina anao ny tompoandriamanitra ary tay ireo izay manisy soanao izy. N'ayez pas peur de vos ennemis, car le Seigneur Dieu maudira ceux qui vous maudiront et bénira ceux qui vous veulent du bien. Avototra ny teny ka ho tanteraka aminao le teny nampitoren'andriamanitra ny Esaia mpaminany manao hoe tsy anadino anao mihitsy ao ry fiangonana olona efa vita tomboka vatsa eo an-tanan'andriamanitra ianao ka aza matahotra momba anao mandrakariva ao. Je déclare que la parole que Dieu a envoyée au prophète Ésaïe s'accomplira. Et cette parole dit, je ne t'oublierai jamais, chère Église. Tu es une personne qui a été scellée dans les mains de Dieu. Alors n'aie pas peur, je suis toujours avec toi. Avotsy ho anareo ihany koa ity teny faminaniana nampitorianan'i Isaia mpaminany ity ka ho tonga fagakana ho anareo izany. J'annonce également une autre prophétie apportée par le prophète Ésaïe qui sera un miracle pour vous. Oloko ianao, zanako ianao, voaositra ianao no ilay notantanako tamin'ny tanakavanana mba andreseko firenena eo anoloanao sy amako fekibon'ny mpanjaka mba amoako faravarana eo anoloanao ka tsy rindrina intsony ny vavahady. Tu es mien, tu es mon enfant, tu es oint. Tu es celui que je tiens par la main droite pour terrasser les nations devant toi et pour relâcher la ceinture des rois, pour t'ouvrir les portes afin que ces portes ne soient point fermées. Androso anoloanao aho ho ny tompo ary andravina ny mikitotoana sy anorotorany varavarana varahana sy anapatapaka ny divy. Je marcherai devant toi, dit le Seigneur, j'aplanirai les chemins montueux et je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Dia omeko anao ny rakitra ho amin'ny maizina sy ny arenina fiainao mangingina mba afantaranao fa izao no Jehova izay miatso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely. Et je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton prénom, le Dieu d'Israël. Ho tanteraka manomboka an'io izany. Que cela s'accomplisse dès maintenant. Dia raina ny tompo tsofoko rano ianareo fiangonana tonga eto ary avotsitra ho anareo ny teny. Que le Seigneur soit loué. Je vous bénis, chère assemblée présente, et je relâche ces paroles pour vous. Ireo fitahina zay efa nambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy Isaka zanany ary Jakobo ho ataon'Andriamanitra amin'ity fiangonana ity mandritra zao taona 522 izao izany. Que les bénédictions que Dieu a annoncées à Abraham, à son fils Isaac et à Jacob soient accordées à cette église au cours de l'année 2025. Ho avotsy ny teny ho tahina ianao raha miditra ny tanànanao. J'annonce alors, tu seras béni à ton arrivée dans ton quartier. Ho tahina ianao raha mivoaka ny tanànanao. Tu seras béni à ton départ de ton quartier. Ho tahina ianao sy ny ateraka ny kibonao. Que toi et le fruit de tes entrailles soient bénis. Ho tahina ny asa fivelomanao. Ton travail sera béni. Ho ataon'Andriamanitra mety sy manjary avokoa ane ny ataonao rehetra amin'izao taona diavintsika izao. Que Dieu fasse réussir et avec succès tout ce que vous faites cette année. Tsofoko rano ianareo fiangonana. Tsofoko rano ianareo rehetra tonga eto ary raha fototra ny teny. Je vous bénis, chère Église. Je vous bénis, chacun de vous qui êtes présent, et je relâche cette parole. Ho tonga tahaka ny Jakoba ane ianareo rehetra ka ho tanteraka aminareo zay nataon'Andriamanitra taminy dia ianareo zay efa nentin'Andriamanitra tato amin'izao fiangonana izao. Puissiez-vous tous devenir comme Jacob, afin que ce que Dieu a fait pour lui s'accomplisse en vous, qui Dieu a emmené dans cette église. O Jakob, Jehova ô, tsy hitondrana inona fa tsy ny tehiko ihany aho fony nita ity Jordana ity nefa ankehitriny
efa tonga toboroa ao. Jacob dit, Éternel, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, mais maintenant je forme 2 camps. Andray zava-tsoa avy amin'Andriamanitra any ianao eny mihoatra no zay no everinao sy zay nakatanao no ataon'Andriamanitra aminao mandritra ny taona 522. Puissez-vous recevoir les bienfaits venant de Dieu? Oui, vous allez même recevoir plus que ce que vous imaginez et plus que ce que vous aviez demandé à Dieu durant cette année 2025. Maminano anareo ao atsakan-javitra tokoa atsakan-javitra avokoa ianareo fiangonana amin'ity taona ity. Je prophétise pour vous que toute l'Église réussira à bâtir de nouveaux projets cette année. Ho tantaran'Andriamanitra aminareo zay mety koa ane zany. Que Dieu accomplisse cela pour vous qui croyez vraiment. Isaorany tompoandriamanitra rain'i Jesosy Kristy sady raintsika izy Andriamanitra tsy toane no anamarina zao tsodrano sy teny avotsitray ho anareo zao. Loué soit le Seigneur Dieu, le Père de Jésus-Christ et qui est aussi notre Père. Que Dieu Tout-Puissant vous confirme cette grande bénédiction et ces paroles de rédemption. Antananarivo fa 10 volana janoary taona 2022 pasteur Adolphe sy Daniel randrany Avraville. Antananarivo le 5 janvier 2025, pasteur Adolphe et Daniel randrany Avraville. Apetrao foana tananao dia andao ivavaka isika rehetra. Mettez votre main au niveau de votre cœur et allons prier tous ensemble. Misotranao zahay ry Andriamanitra tsara indrindra. Nous te remercions, Père. Fa nataonao nisy ty fotoana androany ity. Car tu nous as donné ce jour. Ahafahana himpanomponao mitondra tsodrano ho an'ny fiangonanao. Pour que tes serviteurs puissent bénir ton Église. Koa indro ankehitriny ny tsodrano sy tenina votsitray ho tanteraka amin'ity fiangonana ity. Alors, toutes les paroles que nous avons relâchées et les bénédictions que nous avons prononcées seront exaucées et s'accompliront aujourd'hui. Ho tanteraka tokoa ane zany. Cela va s'accomplir aujourd'hui. Ho tanteraka tokoa ane zany. Cela va vraiment s'accomplir. Ka dia misotranao zahay Andriamanitra. Alors nous te remercions, ô Dieu. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Farany anapaka zao mofomamy zao izahay. Et pour finir, nous allons couper le gâteau. Mba ho validen'Andriamanitra ny tsodrano zay nataonay ho anareo teo. Pour confirmer la bénédiction que j'ai prononcée pour vous tout à l'heure. Eo am-pitsanganana no andraitratsika an'izany teny toy zao no voasoratra amin'ity mofomamy ity. Voilà ce qui est écrit sur le gâteau. Andriamanitra no aherezatsika fa izy no anitsakitsaka ny fahavalontsika. C'est Dieu qui nous donne la force, car il va nous aider pour vraiment marcher sur la tête de nos ennemis. Salamy 112. Psaume 72. Amin'ny anaran'i Jesosy ireo tsodrano sy ireo tenina votsitray teo dia ho tanteraka 100 isan-jato amin'izao fiangonana izao. Au nom de Jésus, toutes les bénédictions que nous avons relâchées tout à l'heure vont être exaucées aujourd'hui même. Acclamons fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Zay le fotoan-dehibe nandrasantsika tamin'ity androandroany ity. Ainsi s'achève le grand événement que nous avons tant attendu depuis très longtemps. Koa amin'ny anaran'i Jesosy mandeha ihany hombany tana maherin'Andriamanitra. Au nom de Jésus, partez avec la main de Dieu. Ny filazana farany apetrako aminareo rapitso alatsinainy amin'ny 9 ka hatramin'ny 7. Comme dernière annonce, venez demain, lundi, à 6h jusqu'à 7h. Misy an'ilay atao hoe herinandro magaga rapitso. Il y a ce qu'on appelle la semaine miraculeuse demain matin. Everiko zava-dehibe ny atokavantsika rapitso satria vitandroany ny tsodrano. Je pense que c'est vraiment important le fait de venir ici car il y a eu la bénédiction aujourd'hui. Azatary ianareo fa manomboka amin'ny enina ny fotoana rapitso. Ne soyez pas en retard. Le culte de demain commence à 6h. Dia samy tain'Andriamanitra tompoko. Soyez bénis. Dia izao zany tsy asiana olona amin'iny lalana iny ahafahan'ny olona ho vela mihitsy.